vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba dia amin'ny fofeny fifaliana ampanajana tanteraka tompoko kilasy tompoko vavy netiko indray mandrosa atao anatin'ny tokantranotsika amin'ity fotoana anio mahafinaritra ity anononako ihany koa ny fiadanan'ny tompo ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'isa tokantrano tsirairay avy izay mampandroso anay ao anatin'izao fandarana manangana kristianina matanjaka izao madame Larissa Lidi randriary malala no eto amin'ny fanolorana araka izao ahitanao azy zao mankasitraka anao misafidiny amin'ny TTV anjoy izao fandarana izao ivavaka tsika mialohan'ny idirana ao anatin'ny fotoatin'ny fandarantsika ivavaka tsika tompoko manome voninahitra anao sy mankasitraka anao tompo malala ny amin'ny famondram-po ny amin'ny fitiavana lehibe izay aseho anao anay tsy tapaka isanandro mahatsapa miaina ao anatin'izany izahay vao mifo maraina dia mahatsapa fa misy famondram-po indray matombola tsy niala ny fofinaina teo ambavorinay izany rehetrarehetra izany tompo no mahatonga anay ty ankasitraka te hisaotra te hanome voninahitra anao mandrakariva eo amin'ny fiainanay dia matoky atompo fa amin'ity anio ty ny fanahinao masina dia hita manokana amin'ny teny rehetra ifampahirezana eto ho voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary tompoko araka ny resaka efa ny fanaovantsika dia anatanteraka vavaka lehibe ombana fivadian-kanina isika ny alarobia ho avy izao araka ny efa fantaritsika izany dia ho tanterahantsika izay vavaka izay maninona moa tsika no manatanteraka an'izany satria no ny fahatsapana fa mila vavaka ny firenena mila vavaka ity zao tontolo zao ity mihitsy mila vavaka ny isa tokantrano ny isa ambatan'olona no ny amin'ny zavatra misy mitranga maneran-tany izay mampikaikaiky andrazanak'olombelona tsy mifidy olona fa na ny olona manan-karena na ny olona azo heverina hoe efa tena manana ny maizy azy eto amin'ity zao tontolo zao ity aza dia mahatsiaro hoe mila mivavaka mitodika amin'Andriamanitra ary miverina amin'Andriamanitra ary inotsika hoe ny zava misy eto amin'ity zao tontolo zao ity zao dia anairan'Andriamanitra atsika mba hitodiantsika aminy hiverenantsika aminy androrantsika tena bebe koa amin'Andriamanitra indrindrindra itsika mpanompon'Andriamanitra zanak'Andriamanitra mety natsapa ianao hoe nisy fotoana ny analavidavitra an'Andriamanitra zany nety nisy fotoana ohatrany hoe niena ny fifandraisanao tamin'Andriamanitra nisy fotoana nisy zavatra nalatsaka ny ara-panahinao tao aloha tao dia hita mihitsy hoe Andriamanitra no manao ny fomba rehetra na dia anakoritana an'Andriamanitra n'izao tontolo zao ary ozy le resantsika reny le anakoritana an'Andriamanitra n'izao tontolo zao mba hitahina manokana ny zanany mba hijerevana izay asosy atsara ny fiainan'zanany dia ataon'Andriamanitra mihitsy zany ary raisitsika ho tombontsoa lehibe ny ao anatin'ity confinement ty izay anomezan'Andriamanitra atsika fotoana ahafahana mandinika ny fo mandinika ny saina mandinika ny ara-panahy sy ny toe-panahintsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao mahatombotra ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra izao raha nieritreritra ny devolo hoe ho potika ny ara-panahinao hiena ny finoanao anatinao io ianao fa tsy ahavavaka intsony dia noko zato isan-jato fa diso paika ny devolo ary diso hevitra satana satria tao anatin'ity confinement ty mihitsy ny akamaroan'ny olona izay efa lavidavitra an'Andriamanitra no ny verina nitodika tamin'Andriamanitra indray na ny olona tsy nahalala'Andriamanitra aza dia mahafantatra mihitsy hoe tsy misy dikany vola tsy misy dikany arena tsy misy dikany toerana na ny voninahitra izay ananan'ny olona anankiray rehefa tsy eo ny fanampian'Andriamanitra ary dia mahitsika moa amin'ireny karazana réseaux sociaux maro samihafa ireny hoe misy ohatrany zareo tany Italia tany zao dia nisy bedabeta amin'ireo italian'ireo nanaro ny vola ny teny amin'ny arabe naparita ny teny ny vola izay tahiry tao anatin'ny tokantrano nitiny na ny ona fa haikaina manana vola be ohatra ny ahoana aza dia tsy mahavidy ny aina tsy mahavidy ny fofinaina eo ambavorona zany ka ny fahatongava-tsaina ny olona tahaka an'izany no tadiavin'Andriamanitra indrindrindrindra ao anatin' izao fotoana izay hoe anoverintsika fa tena sarotra lalovan'ity zao tontolo zao ity zao izay indrindra no mahatonga anay manatanteraka ity antso ho amina fifadian-kanina
zay ho totsaina ity alaroby ity zany anomboka amin'ny 7 maraina izy io aza matahotra ianao fa na de atao anatin'ny tokantrano ty any arony manatanteraka an'izany de iainao anao Andriamanitra ny baiboly de miteny manao hoe midira ao anatin'ny tokantranonao ary indriny no varavarana de nrainao zay mahitanao mangingina no iainao anao ary tsy iaino fe iaino anao fotsiny izy fa sady amaly ny vavaka rehetra izay masandratsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany ary izay ihany ko de ezaka eto amin'ny fahita lavitra hitaribavaka ao anao eny fa na de tsy fotoana lava be ary ny rahantsika eto amin'izao fahita lavitra izao de nona zato isanjato hoe izy kasika manokana ao ataon'Andriamanitra any anatin'ny isa-tokantrano tsirairay avy any izany izay ny hoe lafa hiditra ato anatin'ny tenin'Andriamanitra ifampahirezana amin'ny tiany ity de tsy aiza kory faton'ny bokin'ny Joela ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo Joela toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny fahatelo tonga de hodingantsika izy io rehefa avy eo ery amin'ny andiny fa 7:20 no andraisantsika izany rehetrarehetra izany andiny fahatelo 20 fa 7:20 izany ary ny 5:20 Joela toko voalohany andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy izao mivaky ny teny ny tenin'i Jehova izay tonga tamin'ny Joela zanaky Petuela filazana ny lozanjo ary fitarainana sy anatra no izany ino izao ry antom-panahy ary mandrenesa ianareo ponina rehetra amin'ny tany momba efa nisy tamin'ny andronareo na tamin'ny andron'ny razanareo va izao lazao amin'ny zanakareo izao ary aoka ny zanakareo ilaza amin'ny zanany kosa ary ny zanakareo kosa indray ilaza amin'ny taranaka mandimby azy tonga de hodingantsika avetrany ery amin'ny diny 7:20 misikina sy mitomany ianareo mpisorona midradradradra ianareo mpanao fanompo am-pivavahana eo amin'ny altara andeha mandry amin'ny lamba fisaonana mandritra ny alina ianareo mpanao fanompo-pivavahana ho an'Andriamanitra fatapaka tsy ho ao amin'ny tranon'Andriamanitra ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra hidina manamasina agny fivadiakanina miantso fivoriana masina angony ny loholona sy ny ponina rehetra amin'ny tany ho ao an-tranon'i Jehova Andriamanitra reo ko andeha mitaraina amin'ny Jehova indrisy ny andro fa efa nitongotra ny andron'i Jehova ka tahaka ny loza tsito ny avy amin'ny tsito no fiaviny ka tahaka ny loza tsito avy amin'ny tsito ny fiaviny izay tenin'Andriamanitra izay no mba tiako napetrak'Andriamanitra atao anatiko ifampisarana aminao sy fampahirezana amintsika indrindrindra ianao mpino zanak'Andriamanitra za matoko matoa ianao misafidy anaraka ny fandarana tahaka itony de tena zanak'Andriamanitra ianao zay ary na mety kisendrasendra fotsiny aza ny eritreretanao anarahana izao fandarana izao hoe sendra tafa ny aino radio ianao de na eno an'ity fandarana ity na mety hoe sendra namadibadika fahita lavitra de tonga eto amin'ity fahita lavitra ity ianao no mety nieritreritra an'izany hoe kisendrasendra zany na mba zavatra coïncidence fa teo anatrehan'Andriamanitra de efa nisy zavatra ao am-pon'Andriamanitra mba ho lazaina aminao amin'ity androany mahafinaritra ity zany resaka eto ny mahakasika ny amin'ny resaka ataontsika hoe fiverenana indray amin'Andriamanitra fitodiana amindray amin'Andriamanitra zay antsoavo sady lehibe atao ny tenin'Andriamanitra ary izay ihany koa eto de tsy menatra mihitsy ary am'izao vanim-potoana izao reo olona tsy takontsony le hoe inona ny tokony mbola hiafina fonan'ny kristianina inona indray no mbola tokony hamenatra anao zanak'Andriamanitra inona indray ny zavatra mbola mety hoe mampiafiafy anao tsy tokony hisy an'izany tsony fa vanim-potoana izao am'sehoana ny mahazanak'Andriamanitra atsika vanim-potoana izao raha manana ny solution ny heveriny fa hitondra vahaolana ho an'ny tany sy ny firenena ny isanambara tokony manana ndraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena ohatra hoe ny filoham-pirenena ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitsabo sy ny maro hafa koa de tokony hanana ny andraikitra ho raisiny ny mpipindro ny mpivavaka ny mpanompon'Andriamanitra rehetra eto ny tenin'Andriamanitra de miteny amintsika manao hoe ino zao ry antom-panahy ary mandrenesanareo ponina rehetra amin'ny tany momba efa nisy tamin'ny andronareo fa na tamin'ny andro ny razanareo fa ny zavatra tahaka izao lazao amin'ny zanakareo zao ary aoka ny zanakareo ihany koa ilaza amin'ny zanany ary ny zanakareo koa ilaza amin'izay taranaka mandimby azy izao zavatra ianantsika izao reo olona araka nefa naverimberiko teto hoe nisy fotoana mba efa lehibehibe ihany ny tena na ataontsika hoe efa eo zokonjokony eo ihany hatram'izay ny mety ny tena nahatsiarovanao saina na nahatsiarovanao tena na de enao zao ianao miaino anaty aza ohatrany tsy mbola nisy zavatra toedy zavatra tahaka an'izao ny aina ny tany tsy fantatro aloha izay efa tany aloha tany fa raha atao ndray mijery
tsy nisy mety misy ihany ohatra hoe nisy arety mandringana be Ebola ohatra nalaza be tamin'ny fotoanandro teo ihany koa ny choléra teo ihany koa ireo karazana peste ohatra izay nahazo tamina karazana firenena maro samihafa fa tsy nisy ohatran'ity hoe ty covid-19 ity zay tena nandrakotra ny tany iray manontolo ary saika voakasiny avokoa ity zao tontolo zao ity jereo ane fa raha ny kabarany filopirenenantsika de nilaza izy fa tsy misy tany intsony izay tsy voakasika ty covid-19 ity raha tsorona zany de izao tontolo zao mihitsy ny voakasika zay karazana retina izay ary jereo tsara nefa inao tsika ne mahita raha mandinika ianao fa lasa lalàna iray zao no mifehan'ity zao tontolo zao ty rehefa tsy misy mahazo mianatra mpianatra rehetra de tsisy mihazo mianatra mpianatra rehetra atreto Madagasikara hatrany ambany volo rehetra hatrany ampitan-dranomasina rehetrany tsy misy misokatra ny toeram-pivavahana rehetra de tena tsy misy misokatra ny toeram-pivavahana rehetra maneran-tany zany tsy revinao ny alehibe nyty zava-doza entin'ity karazana virus kely tsy hita maso ity virus kely tsy hita maso zay mety misy fotoana devolo miprofite manaka ohatra ombadikio mba hatonga ny fiainam-panahana pino tsirairay avy emitra tsy ino tsy atoky an'Andriamanitra intsony manararoatra ny devolo ary misy fotoana ny devolo agraveny ny devolo ny karazana zavatra maro samihafa zay misy eto amin'ity zao tontolo zao ty atonga atsika ho reraka atonga atsika ho kifa araka ny teniko teny am-piandohana ny zanak'Andriamanitra mailo matsilo saina ny zanak'Andriamanitra efa nandray teny avy amin'Andriamanitra fa tokony hiambina trany ny zanak'Andriamanitra efa nandray teny avy amin'Andriamanitra fa am'izao andro zao no andro farany mahatomotra ny fiafarany ny zavatra rehetra ary raha mijery ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo tsika teo voalazan'ny Baiboly manao hoe avy tampoka izany atomotra le andro ny tsy to inona moa zay andro resan'izay le fiavian'i Jesosy tampoka eny amin'ny raha hoany lanitra zay ary zany natonga ny Baiboly ny teny atsika deny mialoha mbola tsisy izao karazana zavatra miseho eto amin'ity zao tontolo zao ty zao de efa miteny ny Baiboly manao hoe miambeninareo fa tsy fantatrareo na ny maraina na ho maneno akoho na no atoandro na ny alina na mamatonalina ny fiavian'i Jesosy tsy fantatrareo na amin'ny andro ririnina na amin'ny andro ina ny avian'i Jesosy zavatra omen'Andriamanitra toromarika omen'Andriamanitra de zao mila miambina hatrany zanak'Andriamanitra mila miambina hatrany zanak'Andriamanitra ary zay indrindra no mahatonga atsika manao an'izao antso lehibe zao riavana malala zanak'Andriamanitra ve ianao mpanompon'Andriamanitra ve ianao inona daholo ny andraikitra efa niraisinao nataonao daholo ny karazana ataontsika hoe inona daholo ny fiarovatena tsy ho tratra n'io karazana retina io nataona daholo ny fiarovatena mba tonga n'io karazana retina io tsy idona ao anatin'ny ankonanao sy ny tokantranonao inona ny tsy natao ny cache-bouche natao ny evoka maro samihafa natao ty manasa tanana isaky ny ray minitra zavatra tokony natao zany ary za miteny hoe toizo ihany raha hitanao fa mahatsara azy nyjany natao anatin'ny tokantrano tsy ny voaboaka nataonareo menakafo mety zany fa indraindray misy fotoana adinodintsika zanak'Andriamanitra fa tsy tokony hiambina fotsiny tsika tsy hatafidiran'io virus io tsy tokony hiambina fotsiny tsika mba tsy kasihany zany ny ankolanao sy ny tokantranonao fa ianao zanak'Andriamanitra tokony hiambina ianao ohatrany ahoana ny fiomananao ny arety mandringana tahaka an'izao de voalazan'ny Baiboly fa isan'ny sininy anankiray ahafantarana fa efa atomotra de atomotra ny andro avian'i Jesosy eny amin'ny raha hoany lanitra ohatrany ahoana ny mesure ara-panamba nyraisinao mba hatonga ny finoana ao anatin'ny tokantranonao tsy alengy mba hatonga ny finoana ao anatin'ny tokantranonao vao mahay matanjaka mba hatonga atsika zanak'Andriamanitra rehetra atsapa hoe zany Andriamanitra rehefa miditra nitsehitra ka manavaka ny zanany ohatrany ahoana ny zavatra ny ino moa ny ataontsika hoe zavatra nyraisinao tamin'ny resaka ara-panahy mba hatonga ny fiainam-panahinao tsy latsaka sanatria mba hatonga ny fiainam-panahinao sanatria tsy ity karazana zavatra izay io ane voalazany tenin'Andriamanitra vakitsika teo e zavatra tsy mbola nisy hatramin'izay nanorenana ny tany zao vao misy an'io mba lazao ne ozy le tenin'Andriamanitra lazao tamin'ny andron'ny zanakareo efa mba nisy zavatra tahaka an'izao tamin'ny andronareo tamin'ny andron'ny razanareo efa nisy tahaka an'izao hoe lazao amin'ny zanakareo zany fa tsy mbola nisy tahaka an'izany lazao amin'ny zanakareo amin'ny zafinareo fa tsy mbola nisy andro tahaka an'izao andro zay heverina fa andro mahory andro zay heverina fa efa manomanomana ny zanak'Andriamanitra ny amin'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raha hoany lanitra ary ny tenin'Andriamanitra de milaza fa Andriamanitra ny be fitiavany ary tsy tian'Andriamanitra isovery na dia anankiray aza tsy tian'Andriamanitra isovery ianao sy ny ankonanao de manana planina mahafinaritra be ho an'izany tokantranonao zany Andriamanitra tian'Andriamanitra noho ny amin'ny finoana noho ny amin'ny ezaka ara-panahy zay ataonao de ho vonjena ianao sy ny ankonanao tsy ampy fotsiny raha ianao no mandray famonjena de ianao no andeha ho any an-danitra tsy ampy zany
fa ianao sy ny ankonanao no programan'Andriamanitra tia no vonjena ary rary indrindra isika zay no mahatonga anay tsy misalasala na dia tsy misy hoe antso lehibe aza marina fa miteny tenin'Andriamanitra vakitsika teo manao hoe mandehana dia mandria amin'ny lamavosona manamasina amin'ny fivadikanana dia miantso fivoriana masina dia angono loolona dia miponina raitra amin'ny tany ho ao amin'ny tranon'i Jehovah Andriamanitra reo ka andeha mitaraina amin'ny Jehovah marina fa misy fotoana miteny izay ny baiboly fa na dia tsy afaka mandeha mivory aty amin'ny tranon'Andriamanitra ary tsika na dia tsy misy toeram-pivavahana misokatra azy azonao sy ny ankonanao atao tsara mihitsy ny mba mitolona mabavaka miambina mabavaka ao anatin'ny tokantranao omany ny ara-panahinao aza vela rehefa mitany ny ara-panahinao na dia misy fotoana aza ny resaka ekonomika manerana n'ity zao tontolo zao ty milatsaka ambany mitsitongana dia oka ny ara-panahiny zanak'Andriamanitra ny mpino rehetra mba tena ho hitanao hoe misy Andriamanitra manomana anao, misy Andriamanitra mampahery anao, misy Andriamanitra miditra nitsehatra amin'ny ady izay atrehanao rehetrarehetra ary tsy rery ianao miatrika ny ady manatrika ny olana manatrika ny zavatsarotra tahaka an'izao. Misy Andriamanitra manampanao tokony ho tsapantsika izany. Izany ny ery olona no mampiavaka antsika amin'izao tontolo izao e. Zany mampiavaka ny zanak'Andriamanitra amin'ny olon'olona rehetrarehetra izay tsy mieritreritra akory izay anompan'Andriamanitra, tsy manam-potoana hiderana an'Andriamanitra. Ny olona izay mandeha amin'izao rehefa te hihinan-kanina izy dia mandeha amin'ny herin'ny sandrany ary ny fiainany dia miankina amin'ilay hoe ny atsembohan'ny tavanao ny hinananao. Zany hoe rehefa tsy mitera-dinitra, tsy mitera-tsemboka ny tavany dia tsy misy haniko hoaniny. Fa ny zanak'Andriamanitra tsy tahaka an'izany. Zanak'Andriamanitra omen'Andriamanitra ny teny fikasana. Ny baiboly manao hoe mihoatra lavitra no hitsinjovan'Andriamanitra ny voromanidina no hitsinjovan'Andriamanitra ny zanany. Samy hafa ny atrehantsika io ataontsika hoe karazana retina mahazo an'ity zao tontolo zao ty io na dia mikaikaiky aza ny olona tsy voatery kaikaiky ianao manana famatsiana hafa avy any an-danitra mihitsy. Izay no mahazanak'Andriamanitra anao ary Andriamanitra manokatra lalana foana eo anoloanao na dia tsy mahita letsony aza ny olona rehetrarehetra ny zanak'Andriamanitra anokafan'Andriamanitra lalana izay tsy hita ny fahavalonao. Izay no mahazanak'Andriamanitra anao. Za androany te ampahery anao. Zany ny lanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ireo tokantranonao reo, amin'ireo ankonanao, ny zaza madinika rehetra ao anatin'ny tokantranonao. Mila n'Andriamanitra ampafantaro azy fa ny zavatra ataon'Andriamanitra rehetrarehetra miseho eo amin'ny fiainana, zavatra rehetra ataon'Andriamanitra mitranga dia miara-miasa asoa izay rehetra tian'Andriamanitra, miara-miasa asoa izay rehetra zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra. Dia volo misaina nisy ratsy fa Andriamanitra afaka mamadika ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga eo hitahina ny zanak'Andriamanitra, anasoavana ny zanak'Andriamanitra. Zany anie olona ny tombontsoa le manan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ao anatin'ny tokantranonao raha tsapanao mbola tsy tena manjaka 100 isan-jato taona Andriamanitra, mbola tsy tena heninao mihitsy zany Andriamanitra hoe mandray andraikitra isaky ny misy problème, manasitrana rehefa misy aretina, mita rehefa misy ilana an'izany, maneho fahagagana amin'ny fotoana ilana azy raha mbola tsy tsapanao zany. Teny aminao amin'ity androany ndao tsika hivavaka, ataovy reanao mihitsy fa manjaka ao anatin'ny ankonanao sy ny tokantranonao Andriamanitra, ataovy heninao mihitsy fa amin'ny fotoana mitanondrika ianao dia misy mampahery, ataovy reanao mihitsy fa amin'ny fotoana tsy mahita lalaka ivoahana ianao dia hitanao ny tana maherin'Andriamanitra mitantana anao. Zany ny tombontsoantsika ilay mivavaka. Zany mahatonga anay tsy misalasala, manao ny antso avo anatanterantsika vavaka ombana fifadikanana. Za mino fa ianao dia mahatsapa mihitsy hoe vavaka ny solution. Ny olona manan-karena sy ny tany manana maizy azy arany ireo olona efa mitodika amin'Andriamanitra daholo amin'izao fotoana izao hoe tsy misy menatra zany, tsy misy matahotra zany. Misy filoham-pirenena anankiray izay tena mahavita anao fifadian-kanina mihitsy ho an'ny firenena izay entiny. Ireo olona za mampaherinao amin'ity androany ity, loalika ihany ny vahaolana io, ny fanetretenanao ihany ny vahaolana io. Zany mahatonga amin'ny baiboly miteny manao hoe raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anaraka no avy anetretena ka hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony, iaino any an-danitra hoe Andriamanitra ary anasitrana ny taniny. Maninona moa Andriamanitra no miteny hoe anasitrana ny taniny? Satria Andriamanitra mihitsy ny mahatsapa ary ianao ihany koa mahatsapa fa ny tany mihitsy ny marary amin'izao fotoana izao. Madagasikara mihitsy ny marary amin'izao fotoana izao. Ny vahoaka malagasy ity zao tontolo zao ity mihitsy ny marary amin'izao fotoana izao ary misy fotoana zany tena marary matoa Andriamanitra miteny manao hoe anasitrana ny taniny aho. Raha tianao zany hoe Andriamanitra ampiavaka atsika, marina fa tsy dia firenena mandroso loatra tsika, marina tsy andalam-pandrosona akory ary fa efa mipetraka any amin'ny plasin'ny firenena noeverina fa mahantra mihitsy tsika. Fa za mampahery anao na dia ao anatin'ny firenena noeverin'ny olona fa mahantra ary tsika. Ny Andriamanitra ao mbanan-karena, ny Andriamanitra ao ny tompon'ny teny farany,
an Jehova ny tany zay rehetra ho aminy tsy misy zavatra ampahorian'Andriamanitra anao zany zao mihitsy ny tian'Andriamanitra navahana anao amin'ity zao tontolo zao ity zao mihitsy ny tian'Andriamanitra anehoana fa eo anilanao Andriamanitra mampahery anao Andriamanitra tsy mafoy na mandao anao Andriamanitra marina fa mety misy fotoana ianao na de mandeha mitsidika any amin'ny havanao azy mety misy fotoana efa samy reraka daholo amin'ny resaka ekonomika ny tiako tenenina efa tsy misy mifampiditra trantsony zao na mpiavana azy sasatsasany satria de atramin'ny sakafo arotsakafo de lasa problème fa ny zanak'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra ankohonan'Andriamanitra misy lalana hitahian'Andriamanitra ambatsian'Andriamanitra anambinan'Andriamanitra anaoony voalazan'ny baiboly ny tenentsika teo manao hoe miskila sy mitomany ianareo mpisorona midradradradra ianareo mpanao fanompoam-pivavahana eo amin'ny altara andeha mandry amin'ny lamba fisaonana mandritra ny alina ianareo mpanao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitro tapaka tsy ho an-tranon'Andriamanitra ny fanatitra ho anina sy ny fanatitra nidina ianao ne mahatsapa an'izany rehefa mikatona ny fiangonana aiza ny olona tsy misy olona manatitra fanatim-piderana tsy misy olona manatitra fanatim-pisaorana tsy misy olona manatitra fanatitra fampandrosoana ny fitoriana filazantsara intsony tapaka zany am'izao vanim-potoana iainantsika zao tapaka tsy ao amin'ny tranon'Andriamanitra zao inona ny mesura tokony raisiny mpanompon'Andriamanitra rehetra ianao mpanompon'Andriamanitra marina fa mety tsy mpanao fanompoam-pivavahana eny amin'ny altara arabaky tena araka voasoratra ty baiboly ty ianao fa mety ianao ihany koa le mpanao fanompoam-pivavahana eo amin'ny altara mety ianao mihitsy le pasteur ianao mihitsy le manana andraikitra lehibe ao anatin'ny toeram-pivavahana zay misy anao inona ny mba zavatra efa nataonao niarany monomonina tamin'ity zao tontolo zao ty ve ianao rehefa tonga ny confinement inona ny mesura efa niraisinao mba nisy fotoana ve ianao mba efa nahafoy tena sa ozy ianao hoe tena misaotra ny tompo aloha fa de mba afaka makaina mitsotsotra kely manao vakansa kely mba miarakaraka amin'ny ankonana zay fotsiny ve navesatra tao anatin'ny fonao sa mba nisy fahaterena tao anatinao araka ty tenin'Andriamanitra ity itolona mambavaka ho an'ny firenena itolona mambavaka ho an'ny Madagasikara itolona mambavaka ho an'ireo fianakavianao mila vavaka mbola very maro samihafa ireo itolona mambavaka ny mpino rehetra eto Madagasikara eto satria tadio ane raha vavy anan-tamalala fa tsy maintsy misy fiatraikany foana io marina fa ianao no mety nahery fa misy olona any ny olona zay mitady ny hoaniny androany ny hoanina rapitso ny hoanina rapitso mbola trosaina tena misy olona ne miady amin'ny fiainana miady amin'ny hankoanina miady na de am'izay ivelomana androany aza misy fiatraikany foana io ianao marina fa mety tahin'Andriamanitra ianao marina fa mety ambin'Andriamanitra ianao marina fa mety avahan'Andriamanitra fa misy fiatraikany foana io ohatrany ahoana mba fahaterena ao anatsika zanak'Andriamanitra isika mpanompon'Andriamanitra sa ozy ianao hoe ny fiainako efa milamina sa ozy ianao hoe mandeha foana sa ozy ianao hoe zay manana réserve na mbola miampy 3 mois io mbola vitanay ny confinement zay viny tao anatin'ny fonao sa mba nisy fahaterena tao anatinao baiboly eto teniteny miskina de mitomany ianareo mpisorona midradradradra ianareo mpanao fanompoam-pivavahana eo amin'ny altara andeha mandry amin'ny lamba fisaonana mandritra ny alina ianareo mpanao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitro fa tapaka tsy ao an-tranon'i Jehova ny fanatitra inona moa zany hoe mandry amin'ny lamba fisaonana zany manao fifadian-kanina ane zany zany no endrika mifanetretena lehibe indrindra naseho andreo mpanompon'Andriamanitra ireo tamin'ny fotoanandro ohatrany ahoana ny fahavononanao ohatrany ahoana ny fahaterenao androany de manao antso za mino fa zanak'Andriamanitra ianao mpanompon'Andriamanitra efa be da be ny ika natao na nehoana teto amin'ity Madagasikara raha tsy resaka fa tsy zay tsika hatrany ampitan-dranomasina tany ary nampiseho hoe ravy ty planiny devoly ravy ty manda ity fa inona koa ny andraikitra efa niraisinao ny antsoantso tahaka zay fotsiny tao anatin'ny minitra vitsy ve sa mba nisy fotoana ianao mba nanokana fotoana na nanokana ora hitolomana mambavaka nandry amin'ny lamba fisaonana marina fa mety tsy tafy lamba malalay rabaky teny na lamba fisaonana rabaky teny tsika fa endriky ny fanetreteny zany ao anatina vavaka ao ambana fifadikanina na de mbola feno aza ny frigideranao na de mbola be da be aza ny ambambava eo aminareo menakavy manokana fotoana ianao zanak'Andriamanitra kristianina mpisorona andao hitolona eo anatrehan'Andriamanitra mila vavaka ny firenena mila vavaka ny ankohonanao mila vavaka i Madagasikara mila vavaka zao tontolo zao tsy mila vavaka mba hanaren'Andriamanitra fotsiny ny ara-toekarena maro samihafa tsy zay fotsiny any tsy vavaka fotsiny tsika mba hialan'ny Covid-19 tsy zay tsara zay fa tsy ampy tsy vavaka fotsiny tsika mba ho tapitra n'izay ny confinement tsy zay mariny zay ataotsika zany fa tsy ampy zany fa hivavaka sika hitehirizan'Andriamanitra anao mba hatonga anao amin'ny fotoana hiavian'Andriamanitra tampoka araka ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo tampoka zay andro atombotra izay andro zay ho ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra atombotra zay andro zay
akaiky ilay fotoana iaviany Jesosy eny amin'ny raha lanitra ohatriny ahoana ny fiainam-panahintsika mba voninao amin'izany fotoana zany ve ianao mba vonina ve ianao ny amin'izany fotoana zany hitehirizana ny ara-panahinao ary tsy ny ianao ihany fa ny anty vahoaka malagasy ireo mpino kristianina mba tsy ho anarana fotsiny mampino azy fa sanatria ho diso fanatenarana ho avy tamikely amin'ny raha lanitra Jesosy tsika ane mahafantatra tsara fa raha de efa misy daholo ireo karazana signe maro samihafa eto amin'ity zao tontolo zao ty izay nambarany tenin'Andriamanitra ny horohorontany arety mandringana izay iaina an'ity zao tontolo zao ty amin'izao vanim-potoana izao hoe Andriamanitra ne tena eo am-panataterahana ny teniny mihitsy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao hoe tena eo am-panataterahana ny teniny Andriamanitra amin'izao vanim-potoana mbola tsy hitantsika hatramin'izay nainantsika zany mbola tsy nisy zavatra toy izao zany teto ambonin'ny tany tsy fantatra aloha izay efa tany aloha tany hoe tamin'izany mbola tsy teraka fa hatramin'izay natsiarovako tena tsy mbola nahitan'izany hoe izao tontolo izao no miara-mikatona daholo lafiny rehetrarehetra manasanao amin'ity androany ty atao hivavaka tsika zay inao ndraikitraiky taon'Andriamanitra raisitsika amin'izao vanim-potoana veritsika hoe tena krizy ny ara-panahiny olona krizy ny lafiny ara-ekonomika krizy ny lafiny maro samihafa hatrany amin'ny toe-tsaina mentalité voadona daholo amin'ity zavatra rehetra mitseho eto amin'ity zao tontolo zao ty zany mahatonga ny olona kizitina krina sarotiny ady ve tsy ady ero satria ny zavatra rehetra iainana de samy miaro ny rambony tsy ho tapaka ozy le fitenenana koa le fitenenana manao hoe aloha maty rapiso zay maty androany de mitady ny fomba rehetra ny olona ary na de famonony eo mihitsy ara samy mitady ny tombotsony za te ampahery anao androany izay no mahazanak'Andriamanitra atsika izay no mahampanompon'Andriamanitra atsika fantatra ao tsara ny zavatra tokony atao ao anatiny zao iverintsika fa zavatsarotra lalovan'ity zao tontolo zao ty zao amin'izao iverintsika fa zavatsarotra lalovan'ny firenentsika zao aleo andraikindraiky ny arakan'izay azony horaisina ny mpitondra fanjakana sy ny mpitandro ny filaminana sy ny isana mbaratongom-pahefana rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena fa ianao zanak'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra manana andraikitra eo amin'ny sehatra ny fivavahana andao hivavaka tsika andao hitolontsika ajanony amin'izay ny ady hevitra ajanony amin'izay ny avinavina ajanony amin'izay ty ambom-podiso tafahoatra ity ajanony amin'izay hoe zay andao anetry tena eo anatrehan'Andriamanitra tsy mitaonanao kory zay hoe andao makanesa daholo ty amin'ny toeram-pivavahana de hitambatra atsika fa manao antso izay eto araky ny tenin'Andriamanitra miantso andro manamasina andro andiny fa 7 amle joely voalohany tena vakitsika teo toko voalohany teo no baiboly manao hoe hitam-pamaraparanana manamasina andro fifadian-kanina miantso fivoriana masina angony ny loholona sy ny mponina rehetra amin'ny tany ho ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitra reo ka andeha mitaraina amin'ny Jehovah ty vavaka ambana fifadian-kanina ataontsika ty de endrika hitaraina atsika eo anatrehan'Andriamanitra anaovantsika fitaraina mbavaka zambindro fa nizaniza hitsofoka ao anatin'izany fotoana izany iaino anao manokan'Andriamanitra isy fiatraikany isy fiatraikany eto amin'ny tany sy ny firenena ny vavaka ao ambana fifadian-kanina taona mpanompon'Andriamanitra amasintsika manamasina andro ny voalazany tenin'Andriamanitra andro fifadian-kanina ka ity alarobity no eritreretinay anatanterahana an'izany raha zanak'Andriamanitra ianao mpanompon'Andriamanitra ianao ankonan'Andriamanitra ianao raisiny andraikitra inona ny zavatra tokony nataonao de efa tsy nataonao mbola tsy vitanao aza miandry zavatra sarotra be tsondry olona aza miandry kapoka mararary kokoa noho izao e aza miandry famaizana mafimafy kokoa noho izao e androany ataoka ny tompony ahatonga sainatsika tsirairay avy ahatonga sainatsika zanak'Andriamanitra fotoana iverenatsika amin'Andriamanitra fotoana hitodiantsika amin'Andriamanitra fotoana tena anamasinatsika tena eo anatrehan'Andriamanitra izao fotoana tena tokony anetrena tena eo anatrehan'Andriamanitra izao ajanony avokoa ny mety hoe fahasamy hafana na ohatra hoe misy tsy fandresen-dahatra ao ny amin'ny fiangonako na misy tsy fandresen-dahatra amin'ny fiangonanao tsy izay tsony ny resaka amin'izao ny zanak'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra ny mpino kristianina rehetra andao hifady hanina hivavaka ho an'ny firenetsika hivavaka ho an'ny Madagasikara ary hivavaka ho an'ny ankonanao ozy ianao hoe zay efa mpanompon'Andriamanitra daholo zay tonga rehefa tonga Jesosy tonga de asero hoe zay menakady miakatra daholo zay ato anatin'ny tokantrano ty ekeko zany marina zany fa ahoana reo avanao any ambanivohitra reo ahoana reo fianakavianao mbola lavitra an'Andriamanitra reo sa ozy ianao eny anazy efa safidy mihitsy no very any amin'ny elo fa aleo izy andeha hoany fa impirimpiry nitory-teny taminy fa tsy miaino mihitsy izy Andriamanitra ne impiry firy-taona nandresy lahatra anao hitodika aminy ho tonga zanak'Andriamanitra zay inao vo resy lahatra ary tsy leo mihitsy Andriamanitra
tsy leo andriamanitra maniny ianao no mitady le sahady hitondra mambavaka andreo fianakavianao mety mbola ao anaty fisotrotoka anaty fitondratena ratsy mety ao anaty jangajangana mihitsy nahitanao azy ao anatin'ny alatra fetsifetsena ratsy fitondratena mety ao anatin'ny fijangajanga de ozy ianao manao hoe za tena efa leo mihitsy nitory amindreo hiteny aminao am'ty androany ty raha tsy hivavaka ao andreo ianao de iza indray nao amontsy andreo iza indray no tonga eo anatrehan'andriamanitra nanitra fonana ho andreo ankonanao reo baiko nomen'andriamanitra atsika miantsoandro fifadikanina ray no mahatonga anay matery ny fonay sy manesika anay anasanao ilitra ao anatin'ity vavaka lehibe hototsaitsika ity alarobia ity manomboka amin'ny 7 maraina zany hoe raha ity alarobia ity ianao manaraka ity fandarana ity de rehefa aveo amin'ny 7 maraina de itsofoka itsika ao anatin'izay fotoam-bavaka izay ao anatin'ny tokantranonao ianao mety ianao rery mba resy lahatra ifadianina de ataovy rery raha azonao ataony hoe mirindrinao anatin'ny tokantranonao ianao rery de sady manaraka ny fahita lavitritsika de ataovy zany raha mety misy fotoana ianao ohatra hoe anakiroa ianareo mba resy lahatra no fifadikanina ataovy raha ianareo menakavy mihitsy mivomaka inoko zato isanjato fa izy fiatraikany lehibe ao anatin'ny tokantranonao ny fianakavianao indrindrindra eto amin'ity firenena malalatsika ity ny vavaka zay asandratrareo volazany baiboly manao hoe raha misy rosy telo mifanaiky angata-javatra amin'ny anarako teo ataoko zany zay mahita izahay fa rehefa mivavaka izay de miaino anay andriamanitra fa tsy tiana izay rery no enon'andriamanitra fa tianay mba andray fahasoavana avy amin'izany valim-bavaka avy amin'andriamanitra zany any ko ianao ary zany no izaranay zany miantsoantsona eto amin'ity androany ity miantsoandro fifadikanina amin'ity alarobia ity manomboka amin'ny 7 ora maraina zany hoe tonomboko mihitsy ty daty ty alarobia fa 5 ny volana avril 5 ny volana avril tanterahantsika izay fotoana izay ifanarakatsika eto amin'ity fahita lavitra ny amity ativity izy taribavaka izy ten'andriamanitra fo ihany ko ataontsika fa vavaka ny tena ataontsika matanjaka mafomba ao anatin' mafonja ao anatin'izay hoe fadikanina izay de matoky hoe mba handray anjara ianao ao anatin'izay tsy hoe parivony andro be akory ao anatin'ny fotoana foimonja ary na de misy fotoana aza tapaka ny fiarahantsika eto amin'ny fahita lavitra de ianao afaka mitoy ao anatin'ny tokantranonao satria miaino anao andriamanitra mijery anao andriamanitra hitondra mambavaka anao izay ary za mino ihany ko hoe tsy izay rery ihany no avelanao mba iferinayna ny amin'ity firenetsika ity fa hanampy anay ianao anatin'izany tosika mambavaka rehetrarehetra izany izany aty alarobia fa 10 volana avril ity zany amin'ny 7 maraina miaraka eto sika ary de inoko zato isanjato hoe mba anana anjara ao am'izany anao mijoroa amin'ny bangy hitanao na de misy olona be da be tsy resy lahatra reo anatin'ny tokantrano efa elany jalina mihitsy anay ty rehefa miafiafy ty ve de mbola naty confinement zao hoe de mbola inao fifadikanina ihany zany teny aminao mijoroa amin'ny banga raisiny andraikitra sy ny toerana mety enao rery ny resy lahatra ao anatin'ny tokantranao de raisiny andraikitra ao raisy ny toeranao mijoroa amin'ny banga ao andreo ankonanao reo fa hitanao ny tahin'andriamanitra anao manokana ary tahin'andriamanitra ireo ankonanao tsirairay avy ireo eto mpamararana de hivavaka ao anao mba ho tahin'andriamanitra manokana ianao ho tahin'andriamanitra koa zay fotoana rahantsika izay ikasika anao any andriamanitra ary izy fandresen-dahatra ho ataon'andriamanitra naton'ny fonao ao amin'izay fotoana lehibe mahafinaritra ho tanterahantsika amin'ity alarobia mahafinaritra ity zay vavakatsika tompo mankasitraka anao zay tompo malala tafaraka somatsara teto tamin'ity an'ity misaotra ihany koa ny amin'ny teninao manahitaitra anay mihitsy hoe ho avy tsy ho ely eny amin'ny raha ho any lanitra ianao ary zay fiavianao eny amin'ny raha ho any lanitra izay tsy atonga anay hipepetrapetraka intsonina atorotoro intsonina ho varimbarina intsony fa vampitona tokony atrehanay andriamanitra raiko fotoana lehibe sy goavana zay atonga ny foa mampananay ho tsara fifandraisana aminao eny fa na de misitona anay ary zao tontolo zao mahavarimbarina anay zao tontolo zao ohatra ny mahatonga anay andriamanitra raiko mitady tsy atoky intsony ny teninao de matoky aho hoe nivavaka ny fifadiankana zay ho tanterahanay de ho ankasitranao indrindra izany ta ino tsirairay avy sy ny fanapaha-kevitra raisin'izy ireo ao anatin'izay fotoana lehibe mahafinaritra izay ho tahin'andriamanitra manokana misaotra tompo amen be da be ny olona miresaka hoe vavaka fifadikanina koa ve de antsoantsona be ohatra zany ngetoko zavatra ataony amin'ny manginginy zany tangako raha tsy manao an'izany tsy mivavaka eny tompoko ny baiboly mihitsy no mampirisika androany fa miantso andro fifadian-kanina vampotona izao ampisehoantsika ny mampivavaka atsika tsy tokony afenatsika intsony ary miantsoantso izay be da be ny olona manome lesona atao anatin'ny baiboly fa tao ambadiky ny vavaka ambana fifadikanina zay nataon'izy ireo nampandresy azy andriamanitra ary tahaka ny nampandresen'andriamanitra an'ireo tahaka ny nanasitranan'andriamanitra ny tany ninive tamin'izany vampotona izany raha nisy fotoan'andriamanitra efa nandray décision amotika sy andrava ny tany ninive ray manontolo no ny fanetretena vavaka sy fifadikanina nataon'ny mponina tao namindra fondray andriamanitra ary de inona izato isanjato hoe hitamanokana fotoana
zava-lehibe ho tanterahantsika io ny tompo tsy hoe misehoseho kory na tsy fantatro hoe miseho inona ny fieritreretanao azy fa tena antsoantso mambavaka mihitsy manina moa ny olona manao antsoantso hoe andao daholo tsika hiaranao cache-pouce daholo andao daholo hiboka any an-trano hiaro an'ity mba tsy ho tratra an'ity virus ty manino tsika ny menatra indraindray ny teny manao hoe andao daholo hivavaka mba tsy ho tafiditra mba tsy efa tafiditra eto Madagasikara moa izy efa natao ihany koa ny vavaka ary ianao koa aza miteny manao hoe tsy namaly vavaka zany Andriamanitra matoa tafiditra ihany le izy fa Andriamanitra manana ny programany ary misy taona tsy ho takatra ny sainao daholo ny fomba hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika fa ny tiako tenenina fotsiny hoe ataontsika zao antsoantso zao ho anao zay kristianina tonga saina fa mila vavaka ny firenenao mila vavaka ny ankonanao manasanao hitsofoka ao anatin'izay vavaka ombana fifadikanana izay alarobia 15 volana avril manomboka amin'ny 5 euro maraina eto amin'ny fahitalavitra etsika miaraka de menao hoe anana anjara ao anatin'ny zavatra rehetra fampizarantsika eto ny ankonanao de ho tahin'Andriamanitra daholo madame Larissa Lidir andriary malala ny teta amin'ny fanondrorana misaotra ny Pero Stéphane te tsy milafy ny ara teknika tahin'Andriamanitra tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asitra Aku nanisik, aku yang pandai, amin